Miarabantsika rehetra manona ny fahasoavan'ny tompo Jesosy amintsika mpanaraka ny pejy. Dia ilo fanosorana. Androantsika dia horesahako aminao ny momba ny réincarnation. Ity resaka réincarnation ity dia tena be tabe mihitsy ny olona mino azy io ary tena hoe mivoy an'io théorian'ny réincarnation io, dogma réincarnation io. Asiantsika resaka zany izy io atao anatin'ity sary sy feo ity. Raha ataoko tsotra be ny fanazavana ny resaka réincarnation dia hoe rehefa maty zany ny olona anankiray dia iny fanahin'ilay olona miala amin'ilay vatana maty iny zany selon ny théorian'ny réincarnation dia mifoha incarné, monsieur réincarné zany amina vatana vaovao taranaka génération hafa indray. Zay zany ilay théorian'ny réincarnation. Eto Madagasikara izy io arakatsika ohatra dia hitanareo amin'iny faritra avaratry ny nosy iny zao. Tsy any ihany fa misy toerana vitsivitsy ihany koa misy an'ireo fanahan'ny olona izay efa maty tany aloha be tany. Communauté niozina noho ny contexte izay niainan'izy ireo tamin'izany vanim-potoana izany zany. Araka ny lovatsofina dia rehefa niozina izy ireo dia nitsitsika zany nanao velorano dia taorianan'izay velorano izay dia ohatrany hoe nisy ny fahafatesana fahobe sa famonoantena fahobe dia ny fanahin'ireo olona tao anatin'ny communauté tamin'izany vanim-potoana izany no réincarné tamina biby indray zany hoe nifoha ary lasa naka possession tamina biby voay dia lasa omeny olona asina le izy lasa misy fadifady be da be teraka amin'izany ary lasa misy fombafomba samy amin'ny finoany mifanaja itsika zay zany ny finoany olona zay no fatany fa mety amin'izay hoe finoany an'izay hoe fanaha mifoha amina vatana anankiray na biby réincarné dia araky ny finoany tsirairay amin'izay mino an'izay dia omeny asina, omeny lanja ary anaovany fadifady sy ny sisa rehetrarehetra zany ohatrohatran'izay zany le izy. Fa androantsika zany dia tiako ny manipika amintsika, tiako ny mampita hafatra amintsika, mampitandrina antsika ihany koa fa ny dogma ny réincarnation, ny théorian'ny réincarnation ary ny finoana zany dia tsy biblika tompoko ary tsy araky ny baiboly mihitsy, tsy selon la Bible. Ninona toko sy andininy izay eritreretinao fa hoe mahatonga anao ho azom-panahy iny fa hoe tena misy passage biblika milaza ny amin'ny réincarnation mihitsy ao amin'ny baiboly hoy ianao zany. Dia za zany androany miteny aminao fa diso izany fa diso ny interprétation anao na mihinanam-bolony ianao na mamaky be fahatany ianao na ataoko mihitsy hoe nandray fampianaran-diso ianao fa ny tena marina en vérité je vous l'ai dit tsy biblika ny théorian'ny réincarnation. Vaoprofane zany vaoprofo zany. Niarana hita itsika ny témoignage ny ray aman-dreny ny narovana kely farany teo. Narovana moa fantatsika rehetra fa ilay zazakely 13 ans azom-panahy à partir n'ilay resaka Death Note kolotsaina manga japonais dia tao anatin'iny iny kolotsaina manga iny nirazotra tamin'iny nisy an'ity dogma na réincarnation ity, nisy an'ity théorie na réincarnation ity zany nampiaina n'ilay film, ilay dessin animé zany. Tsy nijanona fotsiny ho dessin le izy fa tena hoe vraiment mihitsy zany hoe animé, lasa niaina mihitsy ilay dessin animé. Dia inona nampiaina n'ilay dessin animé? Ilay dogma na réincarnation, ilay théorie na réincarnation. Dia inona ny zavatra nisy? Nanomboka azom-panahy i narovana kely. Dia rehefa azom-panahy narovana kely arao tsara ilay efipetsin'ny satana ao anatin'ilay izy, ilay efipetsin'ny démonia à partir n'ilay théorie ny réincarnation zay tsindriko eto hoe tsy ara-baiboly fa tena efipetsin'ny satana. Dia ny zavatra nisy rehefa nanomboka azom-panahy
narovana kely de nanomboka tsy afa-po tamin'ny tenana izy tamin'iny natiora izay nanamboaran'Andriamanitra tsy toa azy izy de nanomboka ny tsiry tao anatin'ny fisainany sy ny fieritreretany tamin'ny maha adolantseto azy adolescent azy zany adolescente azy ny fankalan'ny tenany hoe tsy afa-po intsony azy tsy afa-po intsony izy ny amin'ny nahavehivavy azy lasa tonga hoe meloko ampanameloko teny izy hitanao am'zany le esprit afafin'ity théorian'ny réincarnation ity de petit à petit naka possession zany en possession lente naka toerana atao amin'ilay zatovo narovana kely ilay esprit an'ny réincarnation de tany amin'ny farany moa ny promessen'ilay réincarnation lay teny fikasana zay novoleny lay réincarnation tamin'iny narovana kely de hoe inona fa tsy hoe ny théorie an'ny LGBT hoe renoncenao mihitsy ny vatanao amin'ny mahavehivavy anao de mandalo chirurgie esthétique ianao de sy ny sisa be ary makany amin'ny famonotena ny suicide satria vononao mihitsy ny tenanao de après ianao misy planeta vaovao iainanao ary tonga lehilahy ianao am'izay fotoana izay raha ohatra tsy tonga amin'ilay hoe transformation physique zany amin'ilay hoe chirurgie sy ny sisa be zavatra miaro efipetsany satana tahaka izany zany de fantatsika moa ny tantara tena hoe irréparable heureusement ny fianakaviana ny zaza voataiza tamina sekolalady tao anaty ankoronana kristianina de nisy ny bataille ady zany entre le bien et le mal ny esprit de vérité ny esprit de mal 3 heures de temps iny moa le fanteneniko teo hoe misy signification be zay le hoe adiny telo izay ny adiva nisy mianaka avy kely izy mianaka kely tao anatin'ny aliko ny fahafatesana hoy Davida hoe na mandalo loasa aliko ny fahafatesana ary de tsy ampaninona izany ary le izy moa de préfiguration ny azo fijaliana Jesosy Kristy nakakohatra fa tsy de hoe izay loatra le izy fa nataoko sous forme fampahirezana antsika hoe ilaina foana no mivavaka sy mametraka ny fiainana sy ny mahazatovo ny ray aman-dreny ihany koa mitondra mbavaka ny ankonana eo anatrehan'Andriamanitra tontolo satria amin'ny fotoana tsy eritreretintsika mihitsy amin'ny fotoana tsy apotsika malgré sika tena hoe étouffé amin'ny fanamelohan'ny satana étouffé amin'ity théorian'ny réincarnation zay diabolika ity dia satria amin'izay instinct izay mihitsy de possible mifo amintsika ankoatra ny heritsika zay tena efa resy sy tena hoe torotoro ao anatin'ny phase terminale ao anatin'ny détresse ao anatin'ny fahampitehana ao anatin'ny fahasimbanatan-teraka ao anatin'ny efa hoe ho fahalovana phase terminale akilay ny teniko teo eo no mifoa ny herin'Andriamanitra vokatr'ilay selula kely zay natao tany aloha rehetrarehetra tany sy ny fitondranam-bavaka ny amin'ny atanondrana sy ny fahazazana sy ny amin'ny tokatrano rehetrarehetra ny fandraisana andraikitra manomboka ny amin'ny ray aman-dreny ny ankizy manaiky ihany koa amin'izay fandraisana andraikitra izay fa iny averiko ihany fa ratsy be ary tena zava-doza be ity théorian'ny réincarnation ity mazava be mihitsy ilay témoignage ny mamany narovana kely mivady iny izy mivady ny ray aman-dreny narovana petit à petit le izy de lasa ny renoncer ny vatany ilay zazakely lasa tsy tiantsony lay natiora namoronan'Andriamanitra azy en contre nature zany de orienté tany amin'ny esprit LGBT ary ny afara tamin'ny famonotena teo ambonin'izany nefa dia lay dogme réincarnation lay théorie anti réincarnation ity napana tena an'le hoe planeta zay fiainana vaovao mihitsy de eritrereto eo ambonin'izany rehetra zany misy an'ilay antsony hoe Dieu de l'amour ihany koa zay te ilahatra amin'Andriamanitra tontolo zany rehetrarehetra zany miteny daholo en deux tailles ka ampitandremako atsika hoe grave be ty théorian'ny réincarnation ity mampanay aloha de be da be ny olona mino azy io mba Madagasikara moa araka an'le niteneniko teo de lasa kolotsaina sy fomba lazana mihitsy izy io tsara ialana daholo zany rehetrarehetra zany ary ny zava-doza de ataoko hoe à 60% 70% de mino sady mivoy io daholo ny akamaroan'ny pejy izavy ry azavana maneran-tany réveil collectif fa tsy fantatro iza misy ihany koa kristiana zay azo-pana amin'ny resaka réincarnation kanefa tena hoe
tsy biblika sady selon la bible fasany devolo be io. Ampitandremako atsika zany ary ampitaiko amitsika zany afatra zany. Anjaratsika no mandinika tianao Jesosy amin'ny rahasoantsika rehetra veloma tompoko. Dia lilo fansorana.